Mankasitraka anao sahady izay niaraka teto nandritrizay 7 andro izay, ary maneho etoana ihany koa ny arahaba am'ty andro fahafito izay niarahantsika nandinika ny banjina ny hazo fijalian'i Jesosy ity. Ao anatin'ny andro fahafito farany isika dia ilay teny fito fahafito farany izay teny nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana indray no hodiniantsika am'ty anio ity. Koa mialohany andiniantsika izany teny farany fahafito izay nataon'i Jesosy izany dia mbola asaiko ianao fa hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra zay any an-danitro, misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana izay niarahanay teto nandritra izay 7 andro izay. Makasitraka Tompo ny amin'ny nanekenao ihany koa ity mpanomponao izay nitondra izany teninao izany. Androany ary dia mbola hifampahery eto izahay. Irinay raha hiaraka any amin'ireny mpiaino rehetra ireny ianao sy izao mpanaraka ity programa ity. Ary irinay ny fanahinao Tompo ho ataonao aminay indray ao anatin'ity fandaharana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny fahafito farany izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Lioka 7:20, Lioka 7:20, teny andininy 440, Lioka 7:20, teny andininy 440. Izao no teny fahafito farany izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: raha eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ry hava-malala, zava-dehibe ity teny farany izay nataon'i Jesosy ity. Jereo tsara ange, amin'ny maha olo marina n'ity Jesosy ity, amin'ny maha zanak'Andriamanitra marina n'ity Jesosy ity. Fa na inona zavatra nisy de tsy nadininy rahiny, tsy nadininy Andriamanitra. Lesona lehibe ity ry hava-malala. Firifiry moa isika indraindray rehefa nahazo soa, nahazo zavatra tsara sy ny sisa, eny na ao anatina fahoriana maro samihafa koa azy, de indraindray adinitsika Andriamanitra. Indraindray tsy mieritreritra n'ilay Andriamanitra nanatanteraka ireo isika, fa ny zava-dehibe amintsika de maika fotsiny amin'ny azahoana, eny na fahakiviana maro samihafa koa aza de adino Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy de zao, tsy adininy Andriamanitra. Ikam-pandresena izany ry hava-malala androany, fa resy Satana. Na inona zavatra rehetrarehetra nakatsakana ny Satana ny Jesosy Kristy teto an-tany de zao, resy Satana. Androany ry hava-malala, afaka miikam-pandresena koa ianao izay manaraka ity fandaharana ity. Raha nanaraka ity fandaharana ity hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ianao, azonao atao koa ny mandresy an'i Satana. Azonao atao koa androany ny manao ikam-pandresena, satria efa resiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ireo voka-dratsy izay nataon'ny Satana rehetra. Ao amin'ny Hebreo 4, teny andininy 4:12, Hebreo 4, ny andininy 4:12 tapany B, dia izao ny lazay: mba handringanana amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana de ny devoly manamarina izany. Fa tena resy tokoa ity Satana ity. Ary izany fahareseny izany ry hava-malala no mbola hitadiavany ny fomba rehetra ho an'ireo zay tsy mitandrina, ho an'ireo zanak'Andriamanitra zay tsy mitandrina amin'izao andro farany izao. Tadidio fa efa resiny Jesosy Kristy izany. Raha mandray an' Jesosy koa ianao androany, de afaka mandresy an'ny Satana ry hava-malala.
azo antoka izany tenin'Andriamanitra izany. Efa nandresy Jesosy Kristy ary marikin'izany fandreseny zany nitsanganany tamin'ny maty. Nandresy Jesosy Kristy, nitsangana Jesosy. Ary raha mba fatatsika de zao, nisy olona maro no nahita azy, anisan'izany ireo mpianany ireo, nahita ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Nahafantatra azy ireo mpianany ireo, zay vao nazava tamin'ny mpianany ny teny talohan'ny azo fijaliana. Mba fantatrareo fa na ireo mpianatra azy saika tsy nino azy, fa noho ny nahita izany fitsanganana izany dia faly, nino, nandray an' Jesosy ary naharesy an'ny Satana ty Jesosy zay ivavahantsika ity. 40 andro taorinany nahafatesany dia niakatra any an-danitra indray Jesosy. Niakatra any an-danitra Jesosy. Any an-danitra kehitriny ny tompo. Any an-danitra kehitriny ry tompo ry hava-malala. Tsy ho ela isika dia ahita sy hiara-monina aminy. Tsy ho ela isika dia ho hitatsika mihitsy ilay Jesosy Kristy niresaka ireo teny fito ireo. Ary mba fifaliako izany. Mino aho fa ho fifaliana ho anao ihany koa. Ny anontany an' Jesosy Kristy ny amin'ireo teny zay niresahany ireo. Zava-dehibe ho azy ho anao izany. Ary tsy ho ela dia ho hitatsika indray tahaka ny nahitanareo mpianany azy tamin'izay ny tompo, ary ho faly isika. Ry hava-malala, nazava tamintsika koa ny alehibe ny asany nandritra ny fotoana zay ny rahantsika teto. Ny momba azy rehetra tamin'ny fahafatesany nanamelohana antsika tsirairay avy ao amin'ny Jaona 7 de ny 9:20. Ilay tenin'Andriamanitra izay mitarika atsika hifantoka amin'ilay famonjena izay nomen'Andriamanitra atsika. Jaona 7 ny 9:20 de hozy izy hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ry rahalahy, ry anabavy, ho atsika rehetra zay nanaraka teto nandritra izay fotoana izay, tena ho hitatsika tokoa ny tompo. Efa naharesy an'ny Satana izy. Ho atsika rehetra miatrika tontolo andro, miatrika ny fiainana andavanandro, avelanao resy ny Satana ve ianao? Jesosy Kristy de efa nanao hika-pandresena fa resy Satana. Ny azo antoka koa androany, raha misafidy an' Jesosy Kristy ianao, de andresy an'ny Satana ianao. Inona ny olana tena mbola saribahana eo amin'ny fiainanao? Inona ny zavatra tianao angatahana eo anatrehan'Andriamanitra androany? Efa resy Satana. Efa resy Satana sy ny firongony, ary azonao atao koa ny mivoaka mpandresy androany, satria mandray an' Jesosy ianao. Lesona 3 lehibe no raisitsika amin'ity famaranana ity. Andeha amin'ity anio ity dia afantokotsika any amin'ilay azo fijaliana ny fisainantsika tsirairay avy. Hibanjina ilay azo fijaliana isika. Ary ny faharoa de izao, hieritreritra ny amin'ilay Jesosy Kristy zay any an-danitra mbola akatsika indray isika. Ary ny fahatelo de izao, tokony hisaotra n'Andriamanitra isika fa efa namonjy atsika izy, mbola vonona ny amonjy atsika izy, ary mbola afaka mamonjy atsika izy androany. Ireko, raha ho tanteraka amintsika ane izany famonjena izay nampanantenan'Andriamanitra atsika izany. Iriko androany, izao sy ianao dia tsy hanota intsony, ary iriko izao sy ianao, noho ny fananatsika ny Jesosy Kristy, dia ho zanak'Andriamanitra mpandresy ianao, ho zanak'Andriamanitra atohatra ny Satana ianao, ary ho zanak'Andriamanitra, ho lehilahy sy vehivavy hibanjina. De tsinona izany fa ny fiainana mandrakizay izay nomanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ka ho faly isika rahatr' izay,
ho faly isika amin'ny fotoana izay aviany Jesosy Kristy, ary ianao ikam-pandresena isika satria naharesy any Satana teto amin'ity tany ity, ary ianao ikam-pandresena koa isika rehefa tonga ny an-danitra ka ho faly sy ho ravoravo, satria manana n'Andriamanitra efa nialoha lalana ary hiaraka amintsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Andriamanitra ne ombatsika, Andriamanitra ne hitantsika, ka ho anao izay nanaraka izao fandarana izao, ho antsika rehetra izay mbola manaraka hatramin'izao, ilay Andriamanitra ny fandresenany hanampy antsika tsirairay avy ka hivoaka mpandresy, satria manana n'Andriamanitra isika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika hamarana tanteraka izao fotoana izao. Andriamanitra raio, misaotra ny amin'ny fotoana mahafinaritra niarahanay teto amin'ity fandaharana manokana ity. Raio, aoka ho afantokay amin'ny fibanjinana anao ny fisainanay manomboka izao. Aoka ho afantokay amin'ny fibanjinana ilay lanitra vaovao sy tany vaovao ny fiainanay manomboka izao. Ary aoka Tompo, mba tsy ho sasa anota intsony izahay, satria ianao dia mbola vonina ary efa vonina ny hanadio anay tsirairay avy. Tompo malalo, misy zanakao maro izay nanaraka ity fandarana ity. Indraindray mety manadino anao izahay noho ireo olana maro samihafa. Aoka Tompo, mba ho lesona ho anay ilay vavaka izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Eo ampelantananao ny fanahiko, ka na inona Tompo dia ho apetraka eo aminao mandrakariva ny mombanay tsirairay avy. Ny fanahinao ampy mizarane, ho arotsakao amin'ny zanakao rehetra, ary irinay Tompo, raha ny fahasoavanao sy ny famondramponao ho ataonao amin'ny sambatan'olona. Ny vavaka Tompo dia tononona, angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.